Rehefa mianaka tsisy mety miataka amin'ny fianarana gazety zokila koa zay misy niterana mahafolana aminahatra fa kosa tombeto zay efa mianaka amin'ny fifandraisana manokana amin'ny fianakaviana izy toralahavy indrindra moa tamin'ny tompokola na amin'ny fanaovana gazety zany na amin'ny fitadiavana asa raha isan-karazana natao tao amin'ny asa tsy miakana. Zay ny fifandraisana fiakan'izany manokana zany amin'ny anaran'izany no ijeronay efa mianaka eto. Manambara aminareo fa tena tohina dia tohina tokoa raha hoe nahalasana tompokola zay ary miara-mizaka tanteraka ny fahoriana aminareo. Ny tompo nefa efa miteny fa mielo lalana antsika izy manamboatra taolana antsika ary amin'ny anaran'izany teniny zany no tenenanay koa fampionanana aminareo fa izy tompony moa no tena azontsika fampionanana fa aminay koa na dia zao fisarana mafy atao tamin'izao no manampy koa ny atao-ponay zahay mahaiza minana tompoko mahareza indrindra. Satria sotra faminanareo fitiavana manokana fankatotokoranareo dia mpiangadia marana tamin'izao asa fanaovana gazety zao. Ankehitriny dia mamoy namana zay namoy andro lekera samy nahampaolitsika ankehitriny ary soka mahay fampionana isaorana rehefa mianaka maneo zany ankehitriny toko fisaorana moa zanalavany masina fitiavana tokoa satria atsiaritra rehefa fitiavana zany dia kivanatsika manarana samitana zany tokoa ary zay kely vitanay dia ataonay amin'ny fitiavana ihany koa. Mbola mialatsiny ary zay satria mety tsy afaka mitohy ny fanatanterahana idy toenyko mabetsaka sy ny fahasalamana sy ny karazam-bilana sy melo ihany tafiditra dia mamelo indrindra ny azonareo ny fimanana ary anisan'ny adidy izay tokony atao zany dia misy sonda anarahana ny maty sy mba navy ihany tokoa ary solitsy vita velona sy fodramaso dia manety fihinana tanteraka tokoa. Tsisy tia tompoko gazety sy fahafahanareo amin'ny fotoana fambolena da tomponareo ankehitriny ateraka ny avidinareo tonga teny fampinoana ankehitriny nareo mbola manomboka fanamam-paharena manatorana adidy izay mbola miazo ny fianakaviana anaterana fomakafikazao antsika zao ny toerana andrasana fizakana ny toerana maty. Mafaly aho dia moa mampogavonareo ankehitriny fa tsy sanatria koa mafaly masan'izay ny andrasy fa misotra ny fahatokatsika misotra ny rahatoko. Misosoka leheto mamelana ampy telo kely satria miarahana sy manerana azy ny teny tompokola fandasana miarana izy Jacob. Misy télévision voalohany teto Madagasikara tsy mbola ny télévision mpanjakana fa mbola ny télévision privé CSF dia tsy nanana cadre ninina koa zareo fa fiampidirana fitaovana hoe maimai-poana mety amin'ny président efa natao tany Congo zany dia nikenin'ny président aty nefa efa hitanay fa tsy dia atanteraka an'ilay izy koa zany izy koa tsy maika fa nasainy kosa hoe misy ihany fanokafana an'ilay télévision privé dia tsara dia Joyce Jacob ny angavian'ny ministre ny filazam-baovao tamin'izany dia nanomboka ny fanaovana gazety zany 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 dia nanom
hoe dana iny mbareo mba ampio zareo aiza hoe dia sokatra eto amitsika dia tsisy malagasy teny eo na dia hoe anavana vaovao fotsiny ary dia nifandimiko izay rahalahy dia nanaiky dia miseho télévision tokoa zahay tamin'izany zay rahalahy reo ivery mbola télévision tsy miankina misy tamin'izany andro zany ary tateorina nazavaina tsara tamin'ny mpitondra moa hoe inona tsy dia teny télévision tsy miankina fa alao ny télévision amin'ny fanjakana ihany dia rehefa nahazavo zany dia hitany teknisiana niaraka taminay any fa tena fampidirana entana nataon'le vazaha nanao an'le télévision privé dia azon'ny président koa zay dia niresaka tamin'ny fanjakana frantsay tamin'izay izy izay voatongany hoe fanomanana fanatanterahana télévision mpanjakana teraka tamin'ny 7 le télévision nresahako teo dia tamin'ny taona 5 zay Jacob miteto dia tena nisy vazaha ihany nisy hoe Max Cross asa raha zokozoko mahatsiaro Max Cross tamin'ny radio université miaraka tamin'ny rola tamin'izany dia mialatsiny ahako ohatrany naka fotoana manakatiany fa isan'ny zavatra lehibe tao amin'ny fisainana Jacob zany ka tiako hozaraina aminareo na dia mety tsy voazarana taminareo aza fa dia mahaiza matoto mahereza angatadala re azy tsaitsaika dia tompo miaraka aminareo atry ary izy aneny fiononana hatrano manareo sy mifampiarena azy to Compagnie française de santé, c'est cette conférence comme ça. Nakantana le andro andevina zoma ihany zoma dia misy fitaoko vavahana mba ataonao ambalo fa eniko moa le hoe 20 000 ariary zany le taxi plus la ho aplazako dolo le vinanikarena ihany vinanikarena fa misy fisaka tiako ataonao izy anao oui zao sécurité